Lafim-baovao afa-tanteraka indray kosa noho ny ara-tsy ny lalana dia mampanano sarotra ny fifamezivezena amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Amin'izao fotoam-pahavaratra izao, iray amin'ireo toerana mitoka-monina noho ny ara-tsy ny lalana ny any Sambava ao anatin'ny faritry Sava. Fanadidina. Raha roa andro, roa alina no faharetan'ny dian-dalana miainga eto Antananarivo hiazo ny Sambava ao anatin'ny faritra Sava amin'ny Maintany dia eo anelanelany 12 andro ka hatramin'ny 20 andro kosa no fotoana lany eny an-dalana amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Ny ampahan-dalana mampitoy eny Ambilobe amin'ny Vohemara mirefy eo amby 10 kilometatra no ahitana fahasimbana goavana ka mampanano sarotra ireo fiara be mpitatitra araka nambaran'ireo mpitatitra. Ankoatry ny familiana ny fiara dia asa lehibe miandry ireo mpitatitra ny fampiasam-batana amin'ny fanesoran'ireo fotaka mivangongo amin'ny lalana amin'ny alalan'ny fitaovana ampelantanana toy ny angady. Lalana tena ratsy izay voalazanao izay dia Ambilobe Vohemara. Ao zany ny tena isin'ilay lalana ratsy izay. Izy io dia secondaire manomboka avy eo Ambilobe manomboka any Vohemara tsisy kodorona zany ary izay rehetrarehetra izay dia ratsy avokoa. Izay moa zany tsy maintsy misy moa ny lamina eo amin'ny asan'ny mpamily sy ny mpanampy azy tsy maintsy miezaka foana zany mitady lalana ahafahan'ny fiara mandeha. Anatin'izany ny déviation, anatin'izany ny fanamainana ny lalana zany, amainina mihitsy zany lalana ambanin'ny fiara. Ohatra hoe rano miandrina zao dia mandritra an'ilay rano. Ohatra hoe ripotaka zao dia mandritra an'ilay ripotaka dia sorohana mihitsy zany ilay ripotaka dia asitsika tany maina eo amboniny. Zay zany ahafahana hoe mandeha somary malakilaky kokoa zany. Au lieu de hoe tonga dia tômôbila ny ampiasaina dia hifoana ny ampidiny eo zany. Ho an'ity coopérative CTVA eto Andrambevavy ity dia nanamafy ny fahatiantoka mahazo azy ireo ny mpitatitra eo anivony. Ankehitriny dia fiarabe iray isan-kerinandro no miangeto raha mihoatra lavitra noho izany teo aloha. Tsy nanisy fampisondrotana saran-dalana kosa nefa izy ireo ho fitsonjovana ny mpandeha ka ferana ho 7 alina ariary ny saran-dalana ho an'ny olona iray amin'ny Maintany ary 9 alina ariary kosa amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao.